fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia fifaliana ho aindray Herliva Razafy Manantsoa no miaraka aminao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina. Araka izany fekira ifamantarantsika izany indray. Manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao so amin'ny ankonanao rehetra izay mandray ity onjabe ity ary dia fifaliana ho any miaraka aminao indray androany. Ndia hivavaka amin'ny Tompo sika alohan'ny hanomboana izao fandaharana izay vavaka sika. Tompo Andriamanitray, endre ny fifalianay mitanila indray eo tongotrao. Iaino izay afatra avy aminao ry Tompo. Ianao no tompon'ny fiainanay. Ianao no namonjy anay. Ary sitrakao indrindra ry Tompo, ny anananay fahavelomana, anananay fiainana satria izany no nahafatesanao. Ndia apetraka aminao indray fotoana irahanay androany. Mba handraisanay izay rehetra tianao ambara ry Tompo. Anatsaranay ny fiainanay miaraka aminao. Satria ianao efa niteny hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Petraka fiainao aminao izay tanteranay ry Tompo, ary mangataka indrindra ny fanahinao zahay. Anatrika anay, anolo-tsaina anay, aizanay manambara ny sitraponao, aizanay miaino izay rehetra avy aminao. Ary aoka tsisy voambara ry Tompo afa-tsy izay rehetra avy aminao ihany. Dia ianao no tsy afoy anay, tsy asaraka anay, fa hiaraka anay hatrany amin'ny androm-pahavelomanay rehetra. Dia apetraka fiainao aminao Tompo ty fotoantsika, tena ahitanay ny voninahitra ao. Dia amin'ny anarany Jesosy Tomponay. Amen. Hiara-banantsika amin'izao fandaharantsika izao dia solo ny fifandraisantsika tanana, hiaraka mitarika ny fanilo indray tsika amin'ity fandaharana androantsika. Izy no hiaraka amintsika anome ny afatra ankira sady aniranirana ihany koa ny fampianarana izay fampizarantsika amin'ity androan'ity. Ira voalohany ary rahantsika mitarika ny fanilo andeha asandratritsika ny Tompo, asandratro anio. Jesu Kristi panzaka be voninahitra, ira fiderana dino ankalazako anao. Jesu Kristi panzaka ambony panzaka, aminy marane zao iterana, aminy arive muli teratana, ny antoko rehetra eo voninahitra, tsy asiko fety ny fideranana. Jesu Kristi panzaka be voninahitra, ira fiderana dino ankalazako anao. Jesu Kristi panzaka ambony panzaka, aminy marane zao iterana, aminy arive muli terako anao, ny antoko rehetra eo voninahitra, tsy asiko fety ny fideranana. Asangado ny fideranana Andriamanitra.
lazako azy moramora de rako azy moramora de rako azy aderao ny tombotsika aoky ny tombotsika atsara ny tombotsika mahery ny tombotsika derao oby io fatsara ny tombotsika masina mahery ny tompon'Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka ny tompon'Andriamanitra erao amin'ny fifaliana ny tompon'Andriamanitra famendrika ny obiana ny tompon'Andriamanitra ubio pacaran tu pucike amini marane savidena amini arive mulidena niat kureche uvunaita sia sikufete nividena amini marane savidena amini arive mulidena niat kureche uvunaita sia sikufete nividena dia aminao fa niarana andeha tamiko ianao a tamin'izay hira fidiranany tompo zay a ary hira tena mahafinaritra isaorantsika nitarika nifanilo a asandro atranio ary raha misy tokoa ny tokony asandratra dia ny tompo no asandratra satria izy no nahary antsika izy no namonjy antsika izy no mitahiry antsika ao anatin'ny fahatsarana manandratra atsika mapakatra atsika ao anatin'ny fahakiviana raha sendrakivitsika ary dia zany izy zany a entina mampahirizana atsika satria rehefa midiran'ny tompo tokoa dia hita hoe ny fahakiviana rehetra lasa fa ny hery no azo ao anatin'izany saoranao mpiaino ty fandarana itya ny antso telefona sy ny fampairezana rehetra avy aminareo a amin'ny raha ny fandarana zay fampizarantsika omentsika ny tompo ny aza sy ny voninahitra satria anazy zany a romendrika an'izany indrindra izy fa dia fiadanan'ny tompo ane a ho anao ho an'ny ankonanao rehetra na iza tsy akanavaka miaino ny fandarana iray vatsy iray ary ny irina dia ny itombotsika hatrany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra amin'ny ananatsika toe-panaraka an'Andriamanitra satria izany no ahafahantsika mijoro vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo zao fa mpianatra ny tompotsika ary miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia mirary tokantrano feno fiadanana ho lavitra ny romoromo ary raha sendra misy zany olana dia rarina ny tompo mpamahaolana hitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao zay mandray manaraka ity fandarana iray vatsy iray aina ity anomboka loahevitra vaovao indray isika manomboka amin'ity andro an'ity zany misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo Koritianina faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo efa hainao loatra zany tenin'ny tompo zany ao anao zay efa mpifanerasera amin'ny tompo dia hainao loatra zany teny zany zao vaka te mianaran'ny tompo raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ny zanak'Andriamanitra rehetra ny olona rehetra zay efa nandray an'i Jesoa Kristy tompo ny olona rehetra izay efa natsiaro fa mpanota ary ny fona teo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izany fahotany zany ary mibebaka tsy amerina izany fahadalana izany nanokatra ny varavaran'ny fony mba hidiran'i Jesoa Kristy tompo ho tompo sy ho mpamonjy azy eo amin'ny fiainana manontolo dia izay no antsoina hoe olom-baovao
fa raha misy lo amin'i Kristy io ny ten'Andriamanitra dia olom-baovao izy. Ianao zany izay efa manana an Jesosy anatin'ny fonao, manapaka ny fiainanao, dia ianao ilay ambara ny ten'Andriamanitra hoe olom-baovao ianao. Ny tompo no milaza izany fa olom-baovao ianao izay efa manana an Jesosy Kristy tompo. Ary eo amin'izay fiainana maha olom-baovao izay no jerevantsika manomboka indray amin'ity fandaharana androany ity, hoe tahaka ny ahoana tokoa moa zany olom-baovao zany. Inona avy no ho fiainana tokony ainana zany olom-baovao zany. Itsika efa zatra tsy dia manao moraly roatra eto amin'ity fandaharana ity, fa fampianarana mitarika atsika ho amin'ny manoro atsika ny lalana izorana. Izay no ezahantsika tanterana eto amin'ny fandaharana, torohevitra ahafahantsika mahanao dingana androsoana amin'izay mahatsara ny fiainantsika eo anilan'ny tompo izay. Ary izay no ezahantsika indray zany no jerevana manomboka androany, manomboka amin'ity zoma ity, satria efa olom-baovao amin'i Kristy ianao, dia manao ahoana ny tokony ho fiainanao, ahoana ny tokony entinao miatrika izany maha olom-baovao anao zany. Raha efa nijerevantsika ny amin'ny fiainan'ny tokantrano, ny fifandraisan'ny mpivady, efa hitantsika ny amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka, ny fitezana ny zanaka, dia ho jerevantsika hoe tahaka ny ahoana indray zany hoe olom-baovao ao amin'ny tompo zany. Irina indrindra ny azahoanao tolotsaina vaovao amin'ny tompo, ary herim-panahy sy fitarehan'ny fanahy masina indrindra fa anao mahantanteraka ny amin'izay hitarehan'ny tompo anao tanterahana iainanao amin'izany maha olom-baovao zany. Marina tokoa fa mety efa ela no nanananao ny tompo, mety efa ela no na zanak'Andriamanitra anao, araka ny tenin'Andriamanitra hoe fahazetrana andray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 2:12. Mety efa ela no nanananao ny tompony, mety efa ela no na zanak'Andriamanitra anao, fa mitaiza antsika hatrany hatrany Andriamanitra mba ho tanteraka sika, mba hananatsika anakekeza antsika hatrany ny tompo, satria ny fiainantsika isan'andro no mahatonga antsika lavitra, na mahatonga antsika ho akaiky an Jesosy Kristy zany. Andeha anaraka hira iray ary sika, hira iarahantsika mitarika ny fanilo ihany olom-baovao. Sa
manitra ankehitriny kiosare tsy matoizany intsony fefanamboariny Jesosy ka miraira hoe tera laza alleluia ho anao andriamanitra tera laza alleluia ho anao andriamanitra. Dia isaorantsika hatrany tarika ny fanilo amin'izay hira olom-baovao izay. Olom-baovao amin'ny Kristy. Ny hojerevantsika amin'ity androany ity zany dia rehefa olom-baovao izay ianao dia takany ahoana moa ny fijerin'Andriamanitra anao. Ny olom-baovao amin'ny Kristy dia Andriamanitra manana ny toerana omena azy. Ary izay no hojerevantsika zany hoe ny lanja ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny lanja ny tenanao izay tokony omenao an'izany tenanao zany. Ny lanja ny tenanao. Eo zany izay omen'ny Tompo antsika, nefa ny eo koa ny fahaizantsika mametraka hoe ohatrany ahoana moa izaho izay efa lasa olom-baovao dia ohatrany ahoana. Hojerevantsika eo anatin'izay zany ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe estime de soi. Manao ahoana ny fijeriko ny tenako, manao ahoana ny lanja omeko ny tenako eo anatrehan'izay mahazanak'Andriamanitra zay, eo anatrehan'izay maha olom-baovao ao amin'ny Kristy zay. Ny Jaona 1:12 dia hoy ny Tompo hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Eo anatrehan'Andriamanitra zany ny olona anankiray izay efa nandray an'izao Kristy, lasa olom-baovao, dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra zany ianao. Zay ny toerana omen'Andriamanitra anao rehefa lasa olom-baovao ianao, rehefa nandray an' Jesosy ianao. Mety betsaka ny olona manambanimbany ianao, betsaka ny olona manamaivana anao, fa tadidio fa zanak'Andriamanitra ianao. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Manandanja eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ianao izay miaino ankehitriny zany mahatsiaro fa efa olom-baovao, efa nandray an' Jesosy, dia zanak'Andriamanitra ianao. Toerana lehibe no omen'Andriamanitra anao, satria lasa mpiara-mandova amin'ny Kristy, zanak'Andriamanitra. Manana ray isika, dia tsy iza fa Andriamanitra no raitsika. Atsotsika hoe Aba, atsotsika hoe Dada. Lasa zanak'Andriamanitra ianao. Ary mety efa mahazatra antsika ny miaino hoe za zanak'Andriamanitra, fa zao misy lanjany ngeza be eo anatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny mahazanany ianao zay. Zanak'Andriamanitra, betsaka ny teny omen'Andriamanitra, ny zanaka sy ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mahasaro-piaron'Andriamanitra ianao fa zay mikasika anao dia tahaka ny mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ary Andriamanitra raha miteny aza manendriny olom-bafidiko. Ny manandanja eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Antsoin'Andriamanitra hoe mahalala ianao, mahalala eo imasony ianao. Hoy izy mantsy ny mpanompony anankiray Daniela hoe aza matahotra ry malala indrindra. Ny lanjanao zay anatrehan'Andriamanitra dia zao zanak'Andriamanitra ianao. Sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Ary manandanja eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Raha tadokivy ianao, raha misy olona manambany ianao na mametraka anao amin'ny toerana ambany, dia tadidio fa manana toerana ambony ianao nametrahan'Andriamanitra anao, zanak'Andriamanitra ianao. Mialay eo amin'izay mety ho heveranao ny tenanao ambany, fa tsy ambany ianao fa manana toerana ambony satria efa zanak'Andriamanitra ianao. Ary toerana sarobidy zany maha zanak'Andriamanitra. Raha misy zanaky ny mpanjaka dia tena hoe manana toerana tsara sy manandaza raha mpanjaka ety an-tany. Kanefa ianao zanaky ny mpanjaka ny lanitra ianao. Mpanjaka ny lanitra no rainao. Ary takany eo moa zany zanaky ny mpanjaka ny lanitra zany. Ilay tompo tosy mpanjaka ny mpanjaka, ianao dia zanany.
manana toerana lehibe zany zanaky mimpanjaka ny lanitra zany. Amin'ny olona tsy mino zany dia ohatrany hoe tsy misy dikany, fa amintsika izay mino zany ny manana toerana lehibe tsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny mahazanany antsika izay. Kolosiana 3:10 no vakitsika. 10:10 hatramin'ny 10:11. Ary efa notafianareo ny toetra vaovao, izay vaozina ao amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora na tsy voafora, na barbarianina sy skitianina, na andevo na tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy afaka mametraka anao amin'ny toerana ambany fianatrehan'Andriamanitra ianao a zanany ianao. Zay no metrahan'Andriamanitra anao. Fa manao kosa ny metrahanao ny tenanao, izay le hoe estime de soi zay, ny lanja omenao ny tenanao. Zay ho jerevantsika ihany koa, izay lanja omen'ny olona ray, izay zanak'Andriamanitra ny tenany izay. Fa eo anatrehan'ny fifandraisana amin'ny olona, satria ianao dia tsy mipetraka rery, fa misy olona tsy maintsy mifandray aminao isan'andro. Ny vadinao ny voalohany amin'izany, ny zanakao, ny ray tampo aminao, ny ray aman-dreninao, ny mpiara-miasa aminao, ny mpiray vodirindrina aminao, ny fiarahamonina misy ianao, ny mpiray fikambanana aminao, ny mpiray finoana aminao, ny mpiray fiangonana aminao, ny mpiray firenena aminao. Maro be ny olona tsy maintsy hifandraisanao a. Ary isan'andro dia mifandray amin'ny olona samy hafa ianao. Ary ny fifandraisanao amin'ny hafa ireny matetika mametraka anao a, lasa mahatonga anao a ametra tena ho ambany, mametra tena ho tsinotsinona, na ny olona mihitsy no mametraka anao ho amin'izany toerana izay tsy mahamendrika anao zany, raha ny toerana omen'Andriamanitra anao zany. Hitanao ve ny mahasarobidin'ny olona? Jerevantsika iny ny tantarany Jona, ny amin'ny Jona, bokin'ny Jona zany. Jona dia mpanompon'Andriamanitra anankiray izay irahan'Andriamanitra. Misy tanàna anankiray tsy hoe Ninive izay feno faharatsiana. Ary zany faharatsiana tao amin'izany tanàna zany dia niantso an'i Jona Andriamanitra niraka azy, mandehany ianao makany. Ary any amin'ny tanàna io a Ninive tenenao amin'ny olona, ambarao amin'ny olona fa horavana ty tanàna ty afaka 7 andro. Ndany ianao dia ataovy zany. Niala n'izany iraka izany Jona kanefa tsy afaka niala fa tratran'Andriamanitra ihany. Ary rehefa tonga tany amin'izany toerana Ninive zany dia nanambara ny amin'izany hoe andravana ny tanàna zany no ny faharatsian'ny olona ao anatin'izany tanàna zany. Dia nen'ny olona, neno an'Andriamanitra ny olona, ary dia niala tamin'ny faharatsiny, ny fady hanina, ary tena nanao fifadikanina, ny oson-davenina, ny bebaka tamin'Andriamanitra. Ary dia tsy noravan'Andriamanitra izany tanàna zany. Ary nahatonga ny Jona handositra tsoany amin'izany tanàna zany hoe noho io olona tanàna efa ratsy io, olona efa ratsy io, raha ambara izany teninao zany dia bebaka izy dia tsy horavanao indray io tanàna io. Ary dia tsy marina tokoa ny eritreritry Jona fa tsy niravana izany tanàna zany. Satria Andriamanitra malahelo ny olona ao amin'izany tanàna zany, satria betsaka olona sy biby fiompy maro anatin'izany tanàna zany. Malahelo izy raha horavana izany tanàna zany no ny faharatsiana. Zany hoe sarobidy amin'Andriamanitra zany ny olona. Tsy averan'Andriamanitra ho faty sy ho simba ny olona, fa ialany nenina eo amin'izay fahadalany. Sarobidy amin'Andriamanitra ny olona, manananja eo an'Andriamanitra ny olona. Ary ny olona na dia mbola rasy azy, ialany nenina foana ny fitoriana filazantsara izay ataony ny zanak'Andriamanitra mba hahatonga an'ireny olona ireny ao anatin'ny valan'i Kristy ihany koa zany. Fa izay efa ao anatiny indrindra dia vao maika tena manan-danja aminy, satria tena tahaka ny anak'Andriamason'Andriamanitra no anoharan'Andriamanitra n'izany zanany zany. Ka ny fifandraisana isika mampatonga ny olona mety apidina anao tsy amin'ny toerana izay tokony isy anao, na ianao ihany koa mampidina ny tenanao amin'izay toerana tokony tsy isy anao. Zany fifandraisana zany. Ka deo jerevantsika inona moa ny ataon'ny hafa
any mahatonga ny olona anankiray lasa tsy manana n'ilay hoe lanja zay nametran'Andriamanitra azy fa manjary lasa midina noho ny zay ataon'ny hafa zany. Hojerefa tsika eto misy antony vitsivitsy zany zay tokony tsy ho ataontsika ihany koa zanak'Andriamanitra amin'ny hafa, satria mampiendanja mampatonga ny olona tsy ho tafapetraka eo amin'izay toerana nametran'Andriamanitra azy. Ny toe-pon'ny olona zany rehefa tratra ny reto zavatra ireto dia manjary lasa feno fahakiviana ary manambany tena ny olona. Ary zay fanambany tena ataon'ny olona zay dia manala mampatonga ny olona heritreritra fa tsy eo amin'ilay toerana nametran'Andriamanitra azy tsony izy, fa lasa midina ambany zany. Reto zany misy toetra vitsivitsy, fomba sy fihetsika vitsivitsy zay ataontsika na ataon'ny olona amintsika mampatonga an'le mahatonga atsika tsy manana an'le lanjantsika izay nomen'Andriamanitra atsika zany. Ny fitsikirana zany, amin'ny alalan'ny fitsikirana olona anankiray, fijerena ny atao hoe manao zavatra anankiray dia tsikiraina, lazaina fa tsy mety, reny zany na toetra zany tonga dia fanambarana an'ireny fomba ny olona anankiray na zavatra tsy mety an'olona zany hoe mety amin'ny fomba fijerin'le olona zany tsy mety amin'le zavatra ataonao dia tsikiraina ianao, tsikiraina ianao dia jerefa andoha ile zavatra eto dia tsikiraina ianao dia ohatrany hoe tsinitsininy ianao zany. Zany mampatonga ny olona manjary lasa kivy eo amin'izay zavatra ataony, ary mampatonga azy ohatrany manambany tena, ohatrany hoe tsinitsina, ohatrany hoe tsy mahefa n'ilay zavatra nampanaovina, tsy mahavita n'ilay zavatra nampanaovina, na hiraka io na andraikitra anankiray zany. Lafa zavatra anankiray koa dia ny fanambaniana. Ny fanambaniana izay atao amina olona anankiray dia manimba ihany koa an'izay hoe lanjany izay, lasa manimba tena izy zany eo anatrehan'ilay fanambaniana ataon'ny hafa aminy. Izay itenantsika hoe tsy tsara ny hanambaniana ny olona anankiray, indrindra moa fa zanak'Andriamanitra izy. Inona mety fomba fijerintsika na mety ho lanjantsika ka everantsika fa tsy mitovy amintsika ny olona anankiray dia tsy misy antony ary tsy misy fahefana anambanitsika olona anankiray. Ary fanaotsika zany misy raha dia tena amin'ny zanany dia ataon'ny ray aman-dreny zany. Ohatra hoe misy tonga ve zany ny taratasy avy any taratasy ny avy nanaovana fanadinana ohatra, dia tonga ohatrano asiana soni dia ratsy be ohatra le noty asa, mety hoe tsy araky mety hoe tsika mieritreritra hoe tokony azo 18 dia 12 ve ohatra ny azony, dia tsy maininina zao ve mba zavatra natao, tsy mianatra, vendrana mihitsy, maditra, be lalao fotsiny, tsy misaina, adaladala. Zany endrika fanambaniana mety ho tonga eo ambavan'ny ray aman-dreny eo amin'ny zanaka rehefa tsy ao amin'ilay eritreretiny ny vokatra azo amin'ny zanany na hoe misy raha-panaovina azy na inona zany. Endrika fanambaniana zany, tsy mahay, vendrana, maditra, tsy misaina, adala. Sasany ray aman-dreny dia sa manompa ny zanany mihitsy, manohatra azy amin'ny biby. No ilay toetra na vokatra ny rasany amin'ny zanany izay tsy azony dia manjary lasa ambaniny ilay zaza na ilay ankizy, na mety olona lehibe mihitsy koa aza. Ary firifiry moa no atao hoe mpiara-miasa ao anatina fikambanana ohatran'izany, manambany ny mpiara-miasa takan'izany, na mety tsy eo masony fa resahana any amin'ny hafa any dia rehefa tonga ny ampoti-tsofin'ilay mpiara-miasa ihany na ilay namana mpiara-manompo ihany dia tonga ny ampoti-tsofiny dia reny ihany zany fanambaniana zany dia mampatonga ny olona ho kivy manambany tena zany. Fa nefa Andriamanitra mahalala ny olony, Andriamanitra tsy mba manao an'izany amin'ny olony, amin'ny zanany, hoe vendrana ianao, na hoe tsy mahay ianao, na hoe tsy misaina ianao, adala ianao. Jerevantsika izay anitsitsika ny fombantsika satria zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia tsy
ny olona zay mifanerasera amintsika dia tsy hananantsika zoa ny anao azy zany. Enina dia zanakitsika iveritsika nanantsika fahefana azy eo amin'ny fitezana azy a, dia mamotika amin'ny zanakitsika ny zavatra tahaka an'izany, fomba tahaka an'izany zay eritreritsika ray aman-dreny hoe amin'izay izy dia lasa miotra, amin'izay izy dia lasa miezaka, amin'izay izy dia manova ny ditrany, na amin'izay izy dia lasa tsy vendrana tsony. Efa imbetsaka no nanambaratsika ny amin'izany hoe tsy mahatonga ny olona anankiray ianao ezaka zany, fa manambany azy zany a, ary dia tena ambany tokoa izy a, ary dia vao maika izy tsy miezaka satria feno fahakiviana izy ao anatin'izany. Fitsikirana, ny fanambaniana zany a, ny fanoharana olona anankiray amin'ny olona hafa, na fanoharanao ny tenanao a amin'ny olona hafa zany, mahatonga fanambani-tena ihany koa zany, mahatonga n'ilay hoe tsy hananantsika n'le lanjatsika, le estime de soi atsika zany amin'ny teny frantsay, le lanjatsika lasa tsisy dika satria ampoaritsika amin'ny olona tsika, fa itsika dia tadidio fa manokana ianao, manokana eo an-trehan'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ka misy olona ohatra hoe samy mpianatra dia ny anankiray mahay kokoa, dia ny anankiray ohatra votsavotsaka kokoa, dia hoe hoarinao amin'izay hoe jerevo ry anina, jerevo lasa zao, notiny zao, izy voalohany, ianao jerevo gidany sy ny sisa, gisitra. Fanoharana olona tahaka an'izany, jereo ry anina endry be ny zanaka ry anina tsy endry mahay manao raraha sy ny sisa, ianao tsy zavatra ataonao kamo velona, reny fanoharana ireny zany a, eritreretantsika amina olona anankiray na mety ho zanaka hoe ahatonga azy iotra sy iova, fa fanambani-tena no ahazo amin'ireny. Fanambaniana zany dia lasa miteraka fanambani-tena zany, ny fanoharana olona iray amin'ny olona iray, na fanoharana ny tena amin'ny olona hafa, dia mahatonga ny tena ho kivy zany. Na hoe Andriamanitra maninona any ohatran'izao, jerevo ry anina ohatran'izao zany a, mahatonga anao hanambany ny tenanao zany, ary mampatonga anao ho kivy eo amin'ny fiainana, tsy hanananao an'le lanja omen'Andriamanitra anao zany, fa ianao dia omen'Andriamanitra lanja, zanany ianao, sarobidy aminy ianao. Ka raha vao oharinao amin'ny hafa ny fiainanao, jerevo ry anina manan-karena, manana tomobila, manana trano, zany raha vao oharinao amin'ny hafa, zao nge ny tiavan'Andriamanitra anao hoe amin'izao misy anao zao, hoe zao ny tiany hitezananao. Fa mbola jerevantsika hoe ahoana ny ananana toetsaina mijery miabo aoriana kely a, fa zany fanoharana ny tena amin'ny hafa zany dia lasa mahatonga atsika hanambany, tsy hanana ilay lanjatsika. Ary tadio fa rehefa tsy manana ny lanjatsika tsika, raha ny tenako tsy manome tena ny lanjako a, fa ambaniko ny tenako, dia inona tsony moa zany ny amiko, inona tsony ny zavatra ho vitako, tsy havita zavatra tsara tsony satria efa ambaniko ny tenako. Za zany tsy afaka manao zavatra mihoatra noho izay vitako satria efa ambaniko ny tenako. Na ny hafa manambany dia aiza tsony zany tsy averako ny tenako. Raha zara tsy manome lanja ny tenako, ny hafa tsy manome lanja ny tenako, dia inona tsony zany. Nefa Andriamanitra tsy mametraka amin'izany toeran'izany, fa zanany a, sarobidy aminy a, manandanja eo aminy a. Anankiray ihany koa izay manimba izany lanjantsika izany a, dia ny atao hoe any an-tafahoatra ataon'ny namana na ny ray aman-dreny na zay mpiara-miasa, olona mifandray aminao zany ka manao any an-tafahoatra ny amin'ny fetrany zakany olona anankiray a, dia lasa miteraka henatra zany a, miteraka fanambani-teny zany a, satria ao anatin'izany ihany zany matetika dia matetika misy zavatra kivazivazy manambany an'ilay olona na amin'ny toetrany na amin'ny fombany na amin'izay zavatra ataony a, dia manjary lasa rehefa tafahoatra ny zakany zay a, dia mahatonga azy manambany-tena zany. Misy vitsivitsy zay a mampatonga ny olona manambany-tena, fa hitantsika hoe tsy zany ianao anatrehan'Andriamanitra, tsy olona farahidiny ianao, tsy olona faran'izay ratsy ianao, fa anatrehan'Andriamanitra ianao a, manana ny lanjanao, manana an'izay fahalemenao tokoa ngamby ianao, afaka miala ao anatin'izany ianao, afaka mangataka amin'ny tompo ianao, ary afaka manao ezaka hiala amin'izany ho tarehan'ny fanahin'ny tompo, fa tsy zany no mahatonga anao ho ambany. Fa ny rasan'ny tompo manao kosa dia ezaka sy finiavana, fahatsapahan-tena, volonté hiala amin'izay mety ho faharatsiana, fa tsy toetra ao anatin'izany a, dia hanimba ny tenanao sy hanambany ny tenanao, ahatonga ny hafa ihany koa mety hanambany anao, fa
mandraisadingana makafanapa-kevitra raha misy zavatra zay ratsy ainanao mampotongany olona manambany anao loatra na mety hoe le ataonao mihitsy ny mahatonga anao tafatoetrany am'izany. Mandraisa fanapa-kevitra afaka miala am'izany ianao, tian'Andriamanitra ianao, malahelo izy mijery anao satria tiany ianao, tia miala anatin'izay mety ho fotaka mandrevo misy ianao, tia miala anatin'izay mety hoe adi-tsaina sy adi-panahy misy ianao fa mitsangana mitsaka mandraisa dingana, meteza iova, meteza anana fijery miabo ny amin'ny fiainanao. Dia anaraka hira anankiray tsika ary anentananao hitarika anao nitarika ny fanilo hiala amina taon'ny fahotana anatin'ny jiro ty hoe aza manota intsony. Mba misy tsy navelany ny eloko sy ny eloka ao zay ny bebana nefa izany akory tsy midika hoe andeha anotatrany atrany ka rehefa diso ndray mifrona. Mba misy tsy navelany ny eloko sy ny eloka ao zay ny bebana nefa izany akory tsy midika hoe andeha anotatrany atrany ka rehefa diso ndray ny fona. Jesosy ani manafatray tsy ana aminy zao sisisa aza manotintsony vovelany ny eloko sy ny eloka ao aminy zao sisisa aza manotintsony. Ekeko aloha fa eto tsy misy tanteraka satria zao sy anao olona no famandraya nefa aokisika samy ezaka ivavaka sy an'olo tena mba ho tsara ny fitondratena. Ekeko aloha fa eto tsy misy tanteraka satria zao sy anao olona no famandraya nefa aokisika samy ezaka ivavaka sy an'olo tena mba ho tsara ny fitondratena. Jesosy anio manafatray sy ana aminy zao sisisa aza manotintsony vovelany ny eloko sy ny eloka ao aminy zao sisisa aza manotintsony. Jesosy
trai siana aminy zao sisiza aza manotintsony vovelany ny eloko sy ny eloka ao aminy zao sisiza aza manotintsony aminy zao sisiza aza manotintsony aminy zao sisiza aza manotintsony. Mbola manaraka hatrany ny radio voamasoa ianao ao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina irahanao amin'ny mpamandriamanitra irlivra zafo manantsoa mandinika aloha hevitra avao sika ny amin'ny hoe olom-baovao ary nijerefantsika teo ny amin'ny hoe tokony omen'Andriamanitra lanja ny zanany, omen'Andriamanitra lanja ny olona zay efa ao aminy nanaiky azy ho tompo sy ho mpamonjy azy. Ary nijerefantsika tamin'izay tapany voalohany zay hoe lanja omen'Andriamanitra anao ary aoka tsy ho simbana zany lanja omen'Andriamanitra anao zany, omen'Andriamanitra ny toerana misy anao ianao de aoka tsy ho simbanao lanja omen'Andriamanitra ny zanany na ianao zany na olona hafa zany. Fa raha izay arany hoe manimba ny amin'ny atao hoe lanjan'ny olona anankiray de jerefantsika kosa ny hoe ahoana ary ny fomba hikolokoloana n'izany lanjan'ny tena izany, ny lanjan'ny hafa izany. Tsy hoe lanjaina amin'izany akory zany de hoe firikilao ny olona anankiray ty de izay ny lanjanao, fa hoe amin'ny teny frantsay hoe estime de soi, aiza ny toerana omeko ny tenako, za ve am'izay zavatra tsara ananako sy zay fahatsarako omen'Andriamanitra aiko ve no mipetraka amin'izany, sa za de tena olona mametraka ny tenako ary ambany ary anatin'ny fotaka sanatria tahaka ny kisoa misy potaka ao anatin'ny fahotana na hoe am'izay mety fanaratsian'ny olona de lasa mipetraka any amin'izany zay lanja resantsika zany le hoe estime de soi zany. Ahoana ny fomba hikolokoloana an'izany hoe lanjan'ny tena zany na ny lanjan'ny hafa, anananao hoe estime zany hoe za koa manana ny maizay satria za de zanak'Andriamanitra tian'Andriamanitra, malala eo mason'Andriamanitra, manokana eo andrian'Andriamanitra, sarobidy amin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Ahoana no afahana mba mampatonga anao atonga anao anome lanja ny hafa sy anome lanja ny tenanao zany. Inona ny tokony atao? Rehefa hitantsika teo zay tsy tokony atao zany de inona kosa ny tokony atao? Reto ny zavatra vitsivitsy ara ambarantsika sady amaranantsika zany anty fandaharantsisy ny androany zany. Teny mampahery no ataova matetika. Manaova teny mampahery. Inona moa ny teny mampahery ny olona? Haitsika matetika ny teny manampepo ny olona, fa tsy haitsika tsy mahavatana atsika ny manao teny mampahery ny olona. Zany fakasitrahany zany de tena anisan'ny teny mampahery ny olona anankiray. Tsara ny mankasitraka eo anoloan'izay zavatra vitan'ny olona. Zay moa zavatra fa firesakintsika matetika eto, fa firesakintsika hoe eo anoloan'ny ny ezaka ataon'ny olona anankiray manao zavatra de jerevana zay hoe inona zay ezaka zay tokony ho hita, na tsy mahafapo aza le tsy mahafapo anao zany hoe tsy mitovy amin'ny fomba fijerinao sy tsy mitovy amin'ny zavatra nandrasanao aza no vitan'le olona, de mahaiza makasitraka am'izay fandraisana anjara sy am'izay zavatra vitan'izay. Fa raha tonga de le lafo ratsy no teneninao fa tsy akasitraka ianao de manjary tsy mahanolokolo le lanjan'le olona zay. Fa teny mampahery zany fakasitrahana zay tsara mba atao zany. Aza de manampepo olona foana no ataotsika na mandesoka olona, fa mba mahaiza makasitraka mijery zay tsara amin'olona anankiray. Andriamanitra hoake any amin'ny apokalipsy toko 7 ohatra nohatra tany fiangonana ao Sardisy de milaza mihitsy hoe fantatro ny asanao fa ianao de ambaranao zavatra tsara zany. Andriamanitra mahay makasitraka aloha fa tsy avy de mandesoka eo am'izay zavatra ataon'ny olona anankiray zany. Jerevantsika ny apokalipsy toko 7
ho an'ny fiangonana Laodikia zany a 7:20 vakiny amy anaran'ny tompo zany. Izao no lazainy amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafany ianao. Aleo mangatsika na mafany ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako. Jerevantsika ny amin'ny toko 7:1 zany. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kitana fito. Fantatro ny asanao fa manana anaranao velona ianao kanjo maty any miambena ka oreny tsara ny zavatra sisa izay saika maty. Fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe eo anatrehan'ny Andriamanitra miteny amin'ireny fiangonana ireny zany dia ambarany mandrakariva ny zavatra tsara. Ka izahantsika zany no mijery izay lafy tsara ny zavatra sy zavatra tsara ny olona anankiray ahafahantsika mankasitraka azy sy mampahery azy. Fa tsy tonga dia lafy ratsin-javatra no hitantsika satria tsy samy manana ny fomba fijeriny mantsy ane zany ny olany. Samy manana ny fomba fijeriny amin'izany tsara sy ny ratsy zany. Indrindra hoe amin'ny zavatra tanterahana zany. Ka mety tsy hitovy amin'ny fomba fijerinao dia tonga ianao dia andesoka na amin'ny zavatra andrasanao zany fa mba jerena izay mampahery ny hafa satria raha tia kolokolo ny lanjan'ny hafa ianao zany na ny lanjan'ny tenanao dia zay. Raha ianao raha zao manao zavatra anankiray ka tsy afa-po ianao amin'ny zavatra ataonao, tsy afa-po mihitsy ianao fa tonga dia hoe tsisy dikan'izao hoe mba zavatra vitako tsy tena zany ambaninao zany ny tenanao dia manjary lasa tsy manakolokolo an'ilay lanjanao zany. Fa zay efa vitanao dia akasitrahana ary mampatonga ny olona ezaka ny fankasitrahana. Raha tia hitarika olona ianao zany anao ezaka, anao zavatra tsara kokoa dia mifankasitrahana no mitarika ao amin'izany ezaka ataon'ny hafa zany fa tsy ny fandesoana ny fanampiampona zany na ny fitsikarana zany. Zay anankiray, zavatra anankiray koa dia zao hoe fijerevana izay tsara. Fijerevana izay tsara eo amin'ny olona anankiray zany. Matetika rehefa mahita zavatsika na mahita olona na misy asa vita dia matetika ohatra amin'ny mandeha azy amintsika ny fahatsarana dia tsy resahantsika. Fa ny zavatra meloka, ny zavatra vilana, ny zavatra atao hoe madilana ho tetenana, izany no hitantsika avy hatrany. Dia ireny no andesoantsika ny hafa. Fa raha tiantsika ny kolokolo ny lanjan'ny hafa dia izay tsara hitanao. Be dia be ny zavatra tsara ao anatin'ny ratsy dia izay tsara izay jerena, izay resahana, izay ambara. Na toetra io na zavatra ananana io na endrika amam-bika io na inona izay hitanao fa tsara amin'ny fomba fijerinao dia izany resahana. Andriamanitra anie raha nahary an'izao rehetra izao tany amin'ny Genesis 1 dia izany foana anambara, hitan'Andriamanitra fa tsara izany, hitan'Andriamanitra fa tsara izany, hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Andriamanitra manao zavatra tsara ary mahay mijery fahatsarana. Fa itsika tsy zatra mijery zavatra tsara, fa masotsika dia miezaka mitady ny meloka, ny mivilana, ny ratsy, na amin'ny toetra zany na amin'ny asa vita na inona zany. Dia lasa ohatran'ny hoe tsisy tsara mihitsy amin'izay hitantsika fa ratsy. Ninona mety ho zavatra vitana dia izany, ohatra hoe misy hira anankiray na misy atao hoe horonan-tsary anankiray na misy asa tanana anankiray na ninona zavatra mety ho zava-bita dia na hoe ny olombelona aza dia mbola mahita olona tsika dia ny faratsy zavatra izay hitantsika ohatrany amin'ny fijerintsika hoe ratsy, ay mananina be izy iny, ay ohatran'izao petakorina izy iny, ay
ngeza be ny lohany ay ny volony ngita zany hoe le zavatra ratsy no matetika mampiazakazakatsika no mahita azy fa raha tehan'olokolo ny lanja ny tenanao anao sy ny lanja ny hafa zay tsara zany. Misy olona zao tsy mahafantatra koa hoe inona moa ny zavatra tena mahafapo azy amin'ny tenany hoe raha mijery ny tenany izy de inona no raha ianao zao mijery ny tenanao de inona no hitanao ainao ve mahita eo amin'ny tenanao fa ianao de tsara ilainy noharin'Andriamanitra io hitanao ve fa tsara ve ianao sady tsy mahita ianao hoe tsara fa diozany hoe za de ratsy jerevo ny aniko jerevo ny zahoako jerevo ny zahoako zany le fanambanitena zany fa jerevo sorato hoe inona ny tsara aminao ny toetranao tsy sorato zay toetranao tsara matetika rehefa ampanaovana zany no de sahirana inona tokoa moa ny toetra tsarako inona moa de mba manaova listra hoe inona ny toetra tsaranao mety tsy hitan'ny hafa zany fa ianao mafantatra zao koa zany toetra tsarako hoe ny hafa mety hoe ny ratsy aminao foana no hitany fa mijereva toetra tsara amin'ny tenanao jerevo hoe ny fahatsarana no men'Andriamanitra anao de mba soraty zany fa tsy ianao no isan'izay farahidiny akory ka hoe de tsisy zavatra fa de lesoka daholy omeo lanja ny tenanao omeo lanja ny hafa de ohatr'izay koa hoe raha mijery olo anankiray ianao de mba mijereva hoe mahafinaritra iny olona iny jerevo ny anina ny tsara ny zao mba mianatra mijery zany zany rehefa ambaratsika amin'ny olona ange zany de manome lanja ny hafa ane zany zany hoe zay teno avoaka ny vavanao de aoka mba hanome lanja ny hafa aoka mba hampahery ny hafa zany no mampahery any fihetse-poany matsiaro ho mahery fa tsy miteny fotsiny hoe maherezy tsy mampahery akory zany matetika hoe de maherezy olona ao anatina fahakiviana olona ao anatina faharerahana ao anatina adi-tsaina de hoe maherezy tsy mampahery zany rehefa tena jerena asa ianao manao ahoana raha fatonjora zany maherezy de tsapanao ve ianao de mampahery tokoa zany fa raha mba ambaranao hoe inona ny fahatsara anatin'izany olona zany inona ny zavatra vita tsara zavatra tsara vitan'izany olona zany mba ambaranao hoe ianao nge tsara jerevo zavatra vitanao jerevo tony jerevo zao jerevo ny fitiavan'Andriamanitra anao zao ny tiavany anao raha zany no ataotsika de zany no mampahery ny hafa zany fa raha itsikera olona tsika de zany no manambany ny hafa zany manambany ny olona zany raha mankasitraka olona tsika mampahery zany manome lanja ny olona zany efa za ohatran'izany efa mbola hitan'ny olona hoe ohatran'izany ihany za everiko efa tena tsinitsinina mihitsy everiko fa hoe tsisy ilanana azy sony ange ny vehivavy de zavatra tena andrasany de ilainy mihitsy zany hoe manampy anazy zany atsapana hoe manome lanja anazy zany ny contact physique zany zany hoe ny fikasihan-tanana indrindra raha amin'ny vady efa resantsika foana hoe ny fandraisan'ny lehilahy ny vady ny fikasihany azy ny fanafosafony azy tsy fantatro zay hoe ny filalaovan'ny tana ny filalaovan'ny volony ny fitantanany azy zany manome lanja zany ho an'ny vehivavy ary zany ny andrasany sika touche physique zany andrasany zany manome lanja zany tena hitany hoe aiza mbola manana ny maizy fa rehefa ny vehivavy ny vady ohatra no tsy raha ino ny vadiny tsony tsy kasihany tsony tsy misy teny manomeny anazy tsony tsisy fakasitrahany omeny azy tsony de lasa manambany teny izy ohatrany hoe tsinitsinina tsony izy tsy tiany vadiko tsony efa lasa ratsy angamba efa miaantitra angamba sy ny sisa sy ny sisa zany foronina daholo zavatra anambaniny ny tenany fa rehefa ny lehilahy mbola manao an'izany amin'ny vadiny mahita ny fahatsaran'ny vadiny milaza ny fahatsaran'ny vadiny tahakan'izay nitiavany azy tamin'ny fotoan'andro ny tany aloha tany amin'ny andro talohan'ny famofona tany mandray azy tena mbola maneho an'izany fitiavana zany de miakatra ny lanjan'ny vehivavy miakatra misy le estime de soi zany tena za tena mbola tiany vado na tsy tia aza ny olona mivadiko tia ny lehilahy de andrasany lehilahy hoe misy nitoetrany ny asa vita ny fahaizany manao zavatra nitoetrany tsara zany tokony entin'ny vehivavy ampaherezana ihany koa ny vadiny fa ny mavoatsika koa miandry
fampahirezana sy teny mpitiavana fa tsy mahay maneho an'izany amin'ny hafa nefa fa samy miandry an'izany daholo na vehivavy na lehilahy na oleza na oleza zany ny sakafony fanomezana lanjany tena zany toetrany inona ny toetra tsara amin'ny vadinao ianao ve de tsy mahita fa tsy lesoka ny amin'ny vadinao ve amin'ny toetrany ianao de zao ianao zany hoe lafiratsiny niezaka ataontsika zany manomboko zao ao anatin'ity hoe olom-baovao ty de miezaka manome lanjany hafa manome lanjany tena ary manome lanjany hafa jerevantsika lafin-javatra be ao anaviny amezana lanjany tena milafa pratika zany hoe mbanao an'izao de manome lanjany tena koa zany mikolokolo ny tena koa ary manome lanjany hafa ary mikolokolo ny hafa ho amin'ny fahatsarana zany fa manana andraikitra ho amin'ny tenako sy amin'ny hafa ahatonga ny hafa anome lanjany tenany ahatonga ahako anome lanjany tenako ahatonga ny hafa anome lanja fa rehefa zavatra tsy mety nao afafinao de tsy mety koa ny jinjainao azany de Andriamanitra hoe zay afafy ny olona no jinjainy na amin'ny karazany io na amin'ny abetrahany zany de zay ny tenin'Andriamanitra hoe zay afafy ny olona no jinjainy mamafy rivotra izy de mijinja rivotra mamafy kely izy de mijinja kely mamafy betsaka izy de mijinja betsaka ka inona ny zavatra afafitsika fanaratsiana ny hafa ve de mijinja faharatsiana koa tsika zany zavatra tsara ve no afafinao any amin'ny hafa de mba zavatra tsara koa zany no jinjainao fanambanina ve no afafinao any amin'ny hafa fanambanina koa no voarainao fanambarana toetra tsara ve no afafinao any amin'ny hafa zay koa no voarainao fiaraha-miombona ihany koa de zavatra manome lanjany tena fiaraha-miombona fanampiana fiaraha-miombona anatin'ny ankonana ny ankonana zany tena zavatra ngeza be zay mahatonga atsika hoe anatin'ity ray vatsiray an'ity ny ankonana no tena zava-dehibe vady sy ny zanaka fa ao ange no anovozana hery rehefa ao anao no mahery de mahery ianao any ivelany fa rehefa ao anao no malemy de malemy ianao any ivelany zava-dehibe zany ankonana zany ary ny fiombonan'ny ankonana sy ny fanampian'ny ankonana hoe tiana ao anatin'ny ankonana ny olona anankiray ekeny ny olona ao anatin'ny ankonana mihitsy ny olona rehetra ao anatin'ny ankonana ohatra hoe ny zanaka ao zany tianao ekeny ny ankonana am'izay maizy azy mampakatra ny lanjan'ny olona anankiray fa raha ny ankonana manilikilika azy tsy tia azy fa manambany azy de iza moa zany no apakatra n'zany lanjan'ny olona anankiray zany ny any ivelany ary raha any misy olona anankiray any ka na mbola kely azy ny zanakitsika ka misy olona milaza tia azy any sy manasoaso azy de lasa any izy ange satria ny any no manome lanja azy fa itsika manambany azy manao azo tsinitsinina maditra sy ny rehetrarehetra de manjary lasa any izy mahazo lanja any zany nohatra ny tia azy fa ao amin'ny ankonana no mena lanja fiaraha-miombon'ny ankonana fifanampian'ny ankonana fitiavana ny zanaka fanekena ny zanaka zany tena ngeza be matetika rehefa tsy metimety amintsika le toetrany de tsy eketsika izy de manilikilika azy ny rehefa tsy ekena ny olona dikan'izay voailika izy zany voailika ao azy izy ny acceptation zany de mampatonga ny olona anankiray mahatsiaro fa tiany izy rehefa tsy ekenao izy am'izay maizy azy de ozy izy hoe tsinitsinina zany inona moa za anankiray ihany koa de ny fahatserovanao ny fahombiazanao matetika rehefa ao anatin'ny mila averimberinao tsainao zany fa ianao de olona mahomby ary rehefa nahomby ianao tamin'ny lafin-javatra betsaka reny fahombiazanao reny manome lanjanao zany fa ianao de tsy hoe olona tsy mahinininina na hoe tsisy dikany fa ny fahombiazanao zay zavatra vitanao tsara de mila averinao reny hoe zany efa mba navitan'izao hoe zany taloha efa zao ny zavatra vitako tsy hoe entina herery ihany fa entinao manome lanjanao fa ianao de tsy arak'izay mety ho fiveran'ny olona anao raha ambanin'ny olona ianao na hoe kehitriny ianao ohatrany tsy mahomby fa ao anatina mandalo amina vanim-potoana atao hoe tsisy fahombiazana na amin'ny fianarana na amin'ny fidiram-bola na am'izay asa ataonao zany ohatrany hoe tsy mety zay olo zay ataonao de raha zany fotsiny hitoeranao de ohatrany hoe tsinitsininy ianao zany tsy olona tsy mahomby ianao fa tsy zany ange ianao hoe mahomby ianao amin'ny vanim-potoana sasany de misy fotoana mety tsy mahomby de mila tsy aivinao zany hoe zany tsy hoe olona tsy mahomby mihitsy ao amin'ny fiainako
tsy hoe tsy tian'Andriamanitra zany a, tsy hoe Andriamanitra sy tefa jereo a zao tena tafalatsaka mihitsy ao anatina tsy fahombiazana. Fa misy fotoana ianao tena ataon'Andriamanitra mahomby sy mahavokatra be dia be, dia misy fotoana ianao mandalo tsy fahombiazana tsy fahavokarana zany ny tempôly. Mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery azy, mahay mihetsy a, mahay mitombo a, mahay voky a, mahay nona, mahay afaka misandratra, mahay misandratra, afaka mihetry, mahay mihetry zany hoe zavatra rehetra zany dia tokony ho haitsika ny miaina azy. Fa tsy andalovanao ankehitriny kory no mamaritra ny mahainao anao ka hoe anombanianao ny tenanao zany. Hoe ty zahako, zao ve asisa, za dia zao, za dia maharary foana, za dia tsisy zavatra vitako tsony, za dia ny olona dia efa tsisy miraharaha tsony, ny asako ty tsy mandeha, vola tsy misy, vadiko tsy tiana tsony, zanako maditra. Dia tany sainao daholo ny zavatra rehetra, ohatrany hoe tena tsy ho tafarinao tsony ianao. Fa efa nahomby ianao tamin'ny fotoana be dia be. Tian'Andriamanitra ianao fa ampandaloviny anio ianao, dia anjaranao no mijery sy voanao anatin'izany. Fa mila mijery ianao fa ianao dia ahomby indray ary mbola ahomby ianao rehefa avy eo, tsy maintsy mitraka ianao. Omeo lanja ny tenanao ahafahan'ny tenanao mitraka indray. Omeo lanja ny tenanao. Tsy aivo fa nafa nahomby ianao taloha. Ary be dia be ny ifantantahan'Andriamanitra anao ka nanao Andriamanitra ny voninahiny sy ny fitiavany ianao. Zany kisay nandalo amin'izany e. Tao anatin'ny tena hoe androso matiray be, emotra matireny be, navotan'Andriamanitra ny vakiny ny ranomasina dia nandalo tamin'ny tany maina izy. Rehefa sendra ny tsy fahombiazana izy hoe aiza zay rano any anatin'ny anefitra indray, dia aiza zay rano zay mangetaheta, aiza zay hena valeo antomy mofomofo tono zay, menimenina. Dia ohatrany tsy niaraka tamin'ny Andriamanitra, tsy nahomby, tsy manampy azy Andriamanitra. Tsy marina zany, fa mitraka. Mialao anatin'izay misy ianao ankehitriny. Tsaroa fa Andriamanitra tianao, afaka manampy anao amin'izay mety ho vesatra sy adi-tsaina sy tsy fahombiazana andalovanao. Omeo lanja ny tenanao fa tian'Andriamanitra ianao, mahalala eo masony ianao, zanany ianao, sarobidy aminy ianao, ary efa nikarakaraina ianao hatramin'izay. Fa raha mandalo an'izany ianao, fitiavany ianao zany, hainy zavatra rehetra. Somary efa lasa sady ny fotoanantsika, atsarintsika tsiro ny androany, fa hojerevantsika ny anohizana azy amin'ny manaraka, dia makasitraka anao ny amin'ny fanarahana, ny amin'ny fandarana irevantsiray aina, makasitraka anao ny amin'izay fandraisanao ny torohevitra rehetra zay omeny eto amin'ity fandarana ity, voankazo nala ihany koa nefany izay mamy dia atele moa zay mangidy, anjaranao no mijery fa fanahy ny tompony hoe hiasa ao anatinao, atakaranao zay fahatsarana tokony ho raisina, zay tsara tokony ho raisina mety amin'ny fiainanao amin'izany rehetra ny voazara teo zany. Andeha hivavaka sika. Indray ny fitiavanao ry Tompo, fa tianao zahay, sarobidy eo masonao zahay, mahalala eo masonao zahay satria zanakao zahay, tsy foinao zahay, ary tsisy maharombaka tokoa izay hompialantananao. Hitanao ny tsirairay avy ry Tompo, ho an'izay mandalo ady rehetrarehetra, dia mivavaka ho an'izy ireny zahay. Ianao no hanafaka azy ao anatin'izany, ianao no hanatsotra ny tananao mba hitona azy anatin'izay hatrehana ankehitriny. Azavelanao latsaka ao anatin'ny fahakiviana na ny fahaverezan-kevitra amin'ny mpanomponao ny zanakao rehetra ry Tompo, fa an'olo-tanana ianao hitondra vahaolana. Tompo, dia ianao mametraka anay amin'ny toerana tsara, manome lanja anay ianao, fa izahay no mametraka anay eo ambany, ny hafa no manambany anay sy mahatonga anay tsy hanana tsy hametraka ny tenany amin'izay toerana metrahanao anay. Fa mba hanana estime de soi zay tsirairay avy, tena hoe ahery ary ikolokolo ny lanja anay sy ny lanja ny hafa. Dia misaotra anao indrindra ny amin'izay fampianaranao androandro Tompo, ny voninahitra ho anao hatrany, satria fantatray fa tsy mba mahafoy anay ianao na manary anay. Dia tantany ny fiainana tsirairay avy ry Tompo, dia ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny laharana tarobia afahantsika mifandray ampatsahivina anao fandarana iray vatsy iray aina, Razafo Manantsoa Erliva,
laharana zaina 033 14 081 43 033 14 081 43 ary ny laharana telma kosa 034 80 747 60 afahatsika mifampitondram-bavaka fampitsika mifampahery fandorosaina ao anatin'ny zay hitarian'ny tompo atsika dia ny voninahitra ao an'ny tompo rery ihany fandaharana iray vatsy iray aina fandaharana iray vatsy iray aina iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.